MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni Fampalalambao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Fampalalambao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. L'Ulchanao ni Fampalalambao. No amafisin'ny filohan'ny fitsarana avo momba lalampanorena n'androany fa olona manana zom-pirenena malagasy no afaka mametraka tota-taratasy filatsako hovidiana araka ny andininy fahenina amby 70 ao amin'ny lalampanorenana manoloana ny resabe mikasika ny fananany filoham-pirenena zom-pirenena frantsay nilaza ny HCC fa moka didy mikasika ny fitoriana izay tonga eo am-pelatanan'izy ireo mialoha ny fifidianana ankilany votoatin-dresaka nataon'ny SADC tamin'ny CENI sy ny HCC androany ny fijerena ny fepetra fana manatanteraka fifidianana madio sy mangarahara amin'ity taona ity. Nambola volaboky izay manambara amin'ny antsipiriany sy manatsikafoka ireo tsy fanaran-dalàna maro samihafa sy tsy fatomombanana hita nandritra ny fanatanterana ny fanavozana tanteraka ny lisitry mpifidy ny eo anivony antoko malagasy miara-miainga araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany tena amin'ny fobe toerany tenankerana. Tsy matokony fahaiza-manao ny malagasy ny fitondram-panjakana ka nanafatra teknisianina sinoa amolavola niseho fanokafana sy famaranana ny lalaon'ny nosy ho tanterana eto amintsika afaka herinandro vitsy. Toy navokatra izany ireo andrarezany kanto sy kolotsaina malagasy izay nanantena sy nanomana ny ampiseho ny fahaiza-manaony ho hitan'izao tontolo izao saingy izao vahiny izao no omeny ny mpitondra tombon-dainy. Nampiantso ireo mpianatra eny anivony anjerimanontolo nanazavana ny antony ampetoan'izy ireo ny fampianarana efa fotoana maharitra ny teo anivony CSS Sampanantananarivo androany. Samy nanana ny fijeriny momba izany ireo mpianatra ka samy nilaza ny roso amin'ny dingana iray hafa ho fanampiana na tsy ny CSS sy amerenana amin'ny laony ny fampianarana eny amin'ny Université Antananarivo. May avokoa ny akamaroan'ireo tanàna ny Algérie, Grèce, Italie, Portugal amin'izao fotoana noho ny fiakaran'ny maripana izay efa mihoatra ny 17 degré Celsius. Tany Sicile, fatra iray ao a Italie izao, olona manodidina ny teoloteo no fantatra fa namon'ny ainy, vokatra izay famaizana tanàna izay, ny antsipirindreo avy hatrany. Faltafahoana amin'ny andreny tena kotomboka lasity mivavy amin'ny ity aliny alarobia fahina amby roapolo ny volana jolay taona 2024 ity aterina ny araba ary manasanao ampanajana hanaraka ny fampahalamovatsika hatramin'ny farany amperina satateraka eto amintsika ny delegation'ny SADC amin'izao fotoana izao katoko ny fifidianana filoham-pirenena isika ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ankoatry ny malagasy andeha hifidy efa maro ireo mpanao politika niona tamin'ireo solotenan'ny SADC ireo hevitra iraisana ny ampadio ny fifidianana ary ekendrehetra ny valiny andoharatsika ary ny mantoa andahatsoratra. Vao hoe SADC no resahana misy inona indray hoy ny sarambabem-bahoaka. Ny SADC izay nandray anjara mavitrika tamin'ny famahana olana politika teto Madagasikara hatrany. Manahy olana politika hitadiavana vahaolana raha vao misy delegation'ny SADC tonga eto amintsika. Izay tokoa ve ny sary eto Madagasikara amin'izao ankatoko ny daty hifaranan'ny fitondrana rajoelina izao ka hifidianana filoham-pirenena indray. Diplomaty reto mandrafitra ny delegation'ny SADC ireto. Tsy azo eritreretina ny hoe tena tsy mahalala izay zava-misy marina eto amintsika izy ireo fa izao miaona amin'ny ankolafo politika samy hafa izao vao mahafantatra ny antsipiriny manodidina ny tontolo politika eto Madagasikara. Lazaina ombenombeny ny hoe manao évaluation na tombana izy ireo. Izay ihany ve amafisina hatrany fa diplomaty ireo olona ireo.
azo antoka fa eo ampelantanany ny fahitany ny sokajin'olona isan-karazany, ny momba ny CENI, ny HCC, ny fanakatsakanana ankolaka na mivantana ny fanehoan-kevitra politika, ny tsy fahazoana araky ny rariny sy ny lalàna, ny fampiasana ny aino amanjerim-panjakana ho an'ny tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana na ampiaradia aminy, ny fisian'ny gadra ny enjehana amin'ny eloka hafa, nefa politika no ao ambadika, ary eo indrindrandrindra ny fananany filohan-kehitriny Andry Rajoelina ny nationalité frantsay. Raha ny vaovao eno rehefa avy niaona amin'ireo avy amin'ny SADC ireo dia voaresaka atao daholo izany rehetra izany ka miteraka ahiahy amin'ny endrika sy ny fizotry ny fifidianana ary ny hovokany. Izay no iadikevitra ary tsy maintsy itadiavana vahaolana. Anampy ny Madagasikara amin'izany ny SADC sy ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena. Itsy andaniny efa miomana fatratra amin'ny fanaraha-maso io fifidianana io ny fiarahamonim-pirenena sy ny FFKM. Azo antoka fa akalesona amin'izay mety ho lesoka tany aloha ary ampadio io fifidianana filoham-pirenena ho avy io ny mpifaninana rehetra ary anana fomba fiasa matotra, tsy isian'ny osoka, samy mampiasa ny olony sy ny fitaovana mifandraiky amin'izany. Efa miazakazaka raha teo ny teknôlôjia isan-karazany. Ny zava-dehibe dia olona tena fidiny maro anisa-marina no hitondra ny Madagasikara ato anatin'ny 5 taona ho avy. Anampy antsika amin'izany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, isan'izany ireto diplomaty anatin'ny delegaciona ny SADC ireto. No mafisy ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany fa olona manana zoam-pirenena malagasy no afaka mametraka antota taratasy filatsahako fidiny araka ny andininy fa 7 ao amin'ny lalam-panorenana hatrany manoloana ny resabe mikasika ny fananany filoham-pirenena zoam-pirenena frantsay. Nilaza ny HCC fa hamoaka didy mikasika ny fitoriana izay tonga teo ampelantanany mialoha ny fifidianana. Ankilany votoatin'ny resaka nataon'ny SADC tamin'ny CENI sy ny HCC androany ny fijerena ny fepetra ahafahana manatanteraka fifidianana madio sy mangarahara amin'ity taona ity. Fitianokoloina. Tsy namaly ny fanontaniana mikasika ny requête d'invalidation filatsahako vidin'ny filoham-pirenena tamin'ny taona 2022 izay napetraka fanekso herinahevitra eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny fa 14 Jolay lasa teo ny filohan'ny HCC raha nanontaniany mpanao gazety mikasika izany androany. Isindidy izay hivoaka mialohan'ny fifidianana amin'ny volana Novambra ho avy izao raha ny fanazavana nentiny. Tsy afaka mamaly an'izay aho satria fitsarana ty ahoana no mamaliko an'izany eto fa mbola andinika zay voaray le requête zany dia mandeha zany ny procédure zay le zay ankehitriny moa zany dia fantatrareo fa misy fitoriana ato amin'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana nataon'ny olona anankiray any andafy any napetraka ato zay milaza hoe tokony tsy ho candidat filoham-pirenena ny président Andry Rajoelina tamin'ny 2018 satria nanao zavatra tsy marina, nanao zavatra fraude ohatran'izany ka za moa tsy dia afaka zavatra hiteny zavatra maro mikasika an'io satria ity mako fitsarana ka ny filohan'ny fitsarana zany amin'ny tenako zany dia tsy afaka hanapaka irery eto anatrehanareo eto izao fa mbola zavatra didy mbola ivoaka zany ary tsy maintsy ivoaka alohan'ny fifidianana zany didy zany ka ny am'izay zany dia lakotsiny aminareo fa tsy afaka hanome fahapo anareo. Zavatra tiako tenenina foto dia zao fitsarana ty tsy afaka hamoaka didy hamaly faly andrano na hamaly tsy maintsy misy tsy faly. No mafisiny ty filohan'ny HCC ity fa olona manana zoam-pirenena malagasy no afaka mametraka antota taratasy filatsahako vidiny araka ny andininy fa 7 eo amin'ny lalam-panorenana hatrany. Fanaraha-maso mikasika ny antota taratasy avy amin'ireo kandida no anjara asan'ny HCC ka misokatra ny fanadihadiny raha toa misy ny pirofo mikasika ny tsy fahatombana ny taratasin'ny kandida iray ho hiatrany ny fanazavana. Tsy maintsy manana ny zoam-pirenena malagasy ny candidat ilatsaka zoam-pirenena zay ny article 46 zay fa tsy zahay ny mamaritra an'izany akory fa zahay mampiatra an'izay zavatra zay. Rehefa tonga zany ny antota taratasy ny candidature dia mivérifie zay hoe reto dôly efa nipetraka teto Madagasikara mandritra ny bolana manana nationalité malagasy na aloha hetra sy ny rehetrarehetra fa zay tsy matateraka an'izay dia lavinay ny fangatany candidature zay le izy. Zay manohatra ny na tsy faly amin'ny candidature ny andra dia manome pirofo izy hoe tsy mendrika hanao candidat olona ty manome pirofo dia ny fitarana avy manalam-panorenana mandidy sy manapaka amin'izay. Dia mazava ny voalaza ny lalàna mikasika an'izany zoam-pirenena zany na ny code de nationalité fa ny fitsarana ambaratonga voalohany ny filohan'ny fitsarana ady madio
no manome na tsy manome an'izany nationalité zany fa tsy aty amin'ny ACC ny aty amin'ny ACC tsy manome an'izany zom-pirenena zany na mandana manaiky dia voalaza ny ao amin'ny code de nationalité fa azony olona zay atao zay tsy faly amin'izany fanomezana ny nationalité amin'ny olo-pirenena zany ny mampiakatra an'izany any amin'ny ministre ny fitsarana. Ankilany taorian'ny fiaonana tamin'ireo antoko politika tamin'ity herinandro ity ny aona tamin'ny HCC sy ny teo anivon'ny seniny délégation SADC ho amin'ny androany isan'ny antodin'ny SADC eto Madagasikara raha ny fanazavana ny fanaraha-maso ny raharaham-pirenena ahafahana mametraka fifidianana madio sy mangarahara. We talk about every aspect. Ny resaka momba ny lafiny rehetra andrasana isaky ny fifidianana izahay, ny resaka momba ny zavatra maro, saingy averiko fa ilaina fantarina aloha ny tanjony iraka ataonay. Voalohany aloha dia tsy maintsy manao tombatombana mikasika ny ara-politika eto an-toerana, isy ny fifidianana malalaka, mahitsy ary mangarahara izahay. Nodinina ihany koa ny rafitra ara-dalàna eto amin'ny firenena amin'ny fifidianana atao ny volana Novambra sy Desambra ho avy izao. Tonga nijery ihany koa ny fepetra mahara-dalàna isaky ny fifidianana satria ny fifidianana tsirairay dia tsy maintsy fehezin'ny lalàna. Manao tombana ihany koa miaraka amin'ny vaomieran'ny seni izahay raha vonina amin'ny lafiny rehetra amin'ny fifidianana izy ireo. Ka efa niresaka lafin-javatra be dia be momba ny rehetra izahay, momba ny zotra-pifidianana, fa tsy niresaka fangaraharan'ny fifidianana ihany. Nahatra ora iray sasany resadresaka tamin'ny filohan'ny HCC raha toka nahatra adiny roa ny fiaonana tamin'ny seni aorian'izao fiaonana izao isy ny tolo-kevitra izay avoakan'ny SADC any amin'ny filohan'ny androm-panjakana. Namolavola boky izay manambara sy amin'ny antsipiriany sy manatsikafona ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa sy ny tsy fahatombanana hita mandritra ny fanatanterana ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ny avy eo anivon'ny antoko malagasy miara-miaingy araka ny fanambaran'izy ireo androany teny amin'ny fobe toerany eny Ankerana. Raha ny farina ny faharoapolo ny volana Jolay lasa teo ny fanavoazana tanteraka ny lisitry-mpifidianana izay notanterana manderana ny nosy. Nanamafy ny antoko malagasy miara-miaingy araka ny fanambaran'izy ireo androany teny amin'ny foibe toerany teny Ankerana fa isan'ireo antoko tsy nitsahatra nizara tamin'ireo mpiantsehatra rehetra fa maro ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fanarahan-dalàna nisy nandritra ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy io ka antony namolavolana ireo boky izay milaza ireo tsy fahatomombanana maro samihafa hita nandritra ny asa izay natao sy manazava ny antsipiriany ihany koa ireo lesoka hita nandritra izany. Hitatsika amin'ny vokany fa tsy mahafapo tokoa ny na ny sampifidy hita na ny vokatra liste électorale na dia nisy fiezahana teo anivon'ny senia na nembotra foana an'ilay fepitaona ahafahana anaovana an'io senia io ahafahana fanaovana an'io refonte ny liste électorale an'io. Ankehitriny izy antoko malagasy miara-miaingy dia nandravina anoray hevitra rehetra ireo ary manazava anatina tota-taratasy ny antony tsy nanajan'ny senia ny lalàna sy ny vokatra ratsy zay nateraka an'ilay tsy fanajan'ireo lalàna ireo. Fataitsika hoe kely dia kely tamin'ny objectif napetraka teo anivon'ny senia no tratra fatatsika hoe misy tsy fanarahana dalàna maro dia maro tokoa tany anatin'ny fanaovana an'ilay refonte liste électorale io. Ka ankehitriny izahay zany dia anao analyse n'ilay processus n'ilay refonte liste électorale ary ho zaraina io antotan-taratasy io ho antsika mpanao gazety sy indrindrandrindra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba ahafahany tsirairay avy mahita ny tsy fanarahan-dalàna sy ny vokatra nateraka n'ireo tsy fanajana ny lalàna ireo tanatin'ny fanatanterana ny liste électorale. Namafisy ny antoko malagasy miara-miaingy fa toepoka roa lehibe no isan'ny santionany momba ny tsy fanarahan-dalàna mahakasika ny fanavoazana ny lisitry ny mpifidy io izay voasoratra ao anatin'ilay boky ny volavolaina izay ampafantarina ny rehetra. Misy mizara anankiroa ilay atotan-taratasy no manina entina anaovana an'io io boky zany io mahakasika n'ilay refonte liste électorale io. Voalohany aloha ny dingana voalohany mihitsy ny fanomanana n'ilay refonte. Tsika mahafantatra fa ahafahana miditra anatin'ilay fanaovana an'ilay refonte dia misy an'ilay décret navoakan'ny fitondrana. Taorinan'iny décret iny nisy noty navoakan'ny senia na ilay décret io na ilay noty navoakan'ny senia io dia samy tsy manaja ny zavatra misoratra anatin'ilay lalàna mikarakara n'ilay refonte. Dia izay no nazavaina hoe ohatra anankiray hoe taminanao an'ilay refonte zao ohatra dia tsy tokony ho agent recenseur mandeha irery no mitetin'ny tokotranony mponina fa tokony misy an'ilay comité local de recensement no miaraka mandeha amin'ny toerany ireny mba mijery hoe tena ao tokoa ve ireo olona ireo.
ohatra anankiray ohatran'izany zay manimba any vokatry ny fanatanterahana an'le fomba fanaovana le refonte ny liste électorale ohatra fotsiny hitatsika fa ny décret nyraisin'ny fitondrana dia efa mametraka daty mazava hoe amin'izao andrao no tokony mifarana le izy fa ny hitatsika tateorina dia nanemitra foana ny senia ary le fanemorana n'io daty io ohatra dia tsy manaraka ny lalàna arak'ilay na arak'ilay décret navoakan'ny gouvernementa io na arak'ilay lalàna mahakasika ny lalam-pifidianana na mafisiny antoko malagasy miara-miainga fa maro ny lesoka hita ka tokony hirosona amin'ny fanarina izany ary na mafisiny antoko ihany koa fa tsy mbola tara raha izao isika vao andre ny fanampan-kevitra ho any fanitsina izany rehetra izany araka ny fantatra hisy indray ny andro ny raha-pitso ny fampiatsony seni ireo antoko politika ny firaisamon'ny-pirenena ary ny fikavana maro samihafa ho toy ny fionana efa nisy hatramin'izay teboka maro lafy eto amin'ny firenena no anaporofoana fa tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena ho ireo mpanao politika naneho ny heviny nandritry ny fionan'ireo antoko politika momba ny jinika ho fanavotam-pirenena teny tsiadana androany vao hitsakitsaka ny lalàna velona ary ny mpitondra fanjakana no mampiseho izany voalohany raha ny fanazavana Henri Florian no mitatry ny antsipiriny izay androany no tontosa teny tsiadana ny fivoriana izay nataony teo anivony RMDM na ny rodobe ny mpandohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izay niantsona izy ireo ny antoko politika ny firaisamon'ny-pirenena ary ny olon-tsotra sy ny kandida izay nirotsaka ho fidiana tamin'ny fifidianana ny taona 2024 fionana izay niompana tamin'ny fitadiavana vahaolana ho an'ny fiainam-pirenena ka dinika ho an'ny fanavotam-pirenena no nantsona izy ireo ity fionana ity maro ireo nantsona izy ireo sangy iray ihany no namaly antso tamin'ireo kandida nirotsaka ho fidiana ny filoham-pirenena ny taona 2024 androany dia ny mpanao politika rehetra no natsona iara-idiniky iara-napa-kevitra amin'ny rafitra hoentitsika manatanteraka an'izany fanavotam-pirenena zany io fahitatsika ny adihevitra teo mazava ny adihevitra fa apetraka ny rafitra aorian'ny rafitra dia hipetraka koa ny paikady hoentina manatanteraka an'izany hoe tahaka ny ahoana no entitsika manavitra ty tandrazantsika ty efa mipetraka zany rafitra androany dia iroso ampaikady amin'izay tsika hoentitsika miatrika any fanavotana an'izany firenena zany ny antsony kandida izahay marina zany ary tsy atao mahamenatra koa fa ny tsy namaly fa firenena no resahana dia apetrakytsika amin'ny fahendren'ny kandida tsirairay avy nefa tandrazana no resahana izy kandida nirotsaka filoham-pirenena tandrazana no nirotsahany izy tsy mamaly an'le anjarana zany zay fa izahay fa nanao ny antso ary tsy te haniliky zahay na iza eto amin'ity tandraza ty amin'ny fifampiresahana hanavotana firenena tsy mieritreritra ny hanilika na iza na iray aza tokony iray hevitra ny mpanao politika rehetra isoroana ny olana mety iseho mialoha ny irosona amin'ny fifidianana ohatrany ireo mpanao politika Madagasikara tsika rehetra tsy jerena fotsiny loza hita tao anjony firenena fa raha misy hevitra azo atao ifanarahana iraisany be sy ny maro dia latsaka ny olon-draha Madagasikara satria avy amin'ny olon-draha Madagasikara ny tena Resona amin'izao fotoana izao amin'izay mialohan'ny fifidianana zay satria maromaro ihany fivoriana tsiroa samy makatsika hoe tsy mankasitraka le hoe lalam-pifidianana ny fanomana amin'ny ankapobeny. Raha ny hevitriko manokana sy ny associationay olon-draha Madagasikara dia tsara raha fifidianana madio iraisany be sy ny maro no atao fa ajanona iray efa hita fa hapisy rotaka eto amin'ity firenena ity. Ahoana fomba tokavana amin'izay maromaro tsy raisana ho an'ny be sy ny maro satria tsy maintsy fifidianana ikeny rehetra no atao eto mba hampilamina ny tany sy ny fanjakana. Tsy mifanohitra amin'ny fionana izay ho karakarain'ny FFKM ny fionana ity fa fanamafisana ny fanavotam-pirenena sy ahafahana miroso amin'ny fifidianana milamina. Zaho aloha mahita fa ny FFKM ny zavatra resahany ho any amin'ny lalatokana dia ny fanatsarana ny fifidianana ihany fa ity fanavotam-pirenena ny fanavotam-pirenena dia mazava zany fa tsy resaka fifidianana irery fa ao anatiny fifampiresahana mihitsy ny hoe ahoana ny azotsika manatanteraka fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra mba tsy isin'ilay fifandonana aorian'ny fifidianana na mialohan'ny fifidianana zany tiana sorohana zany hoe raha azo sorohana ihany raha azo tadiavana vahaolana ihany nisy fifandonana malagasy sa malagasy eto amin'ity tanindrazantsika ty mba fahampirezay aorian'ny fionana androany
arafitra ho ventikevitra ireo sosikevitra rehetra avy amin'ireo antoko politika tonga dia natoerana ary mbola isatrany ny fitohizany fionana raha ny fanazavana. Vohitsakitsaka ny mahamalagasy manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ny filoha Andry Rajoelina izay mitantana ny firenena mizaka ny zoam-pirenena vahiny. Voahososy ihany koa ny fiandrianam-pirenena hoy ireo mpanao politika androany. Famitana ny vahoaka malagasy hoy Alain Désiré Rassambany, sekretera jeneraly ny antoko HVM, ny nataony ny filoham-pirenena izay mizaka ny zoam-pirenena frantsay. Manamarina izany antota taratasy miparitaka eny anivony tambazotra tserasera sy ny ainy vakojery. Ary misy adevitra lehibe tsy teny fotsiny le teneniko teo hoe io lay makasika ny nationalité ny filoham-pirenena amperinasa amin'izao fotoana zao. Tsy azotsika tsinotsiniavina zany satria izy no filoha. Moa ve mbola hanaikitsika ohatra ka zao ny zavatra misy hoe ho itsakitsahany mpitondra foana ny lalam-panorenana ho itsakitsahantsika foana ny lalàna misy satria ny lalàna tsy natao ho an'ny mpitondra fotsiny na ho an'ny oentina fotsy fa natao ho an'ny rehetrarehetra ary ny modely amin'izany dia ny mpitondra amin'izao fotoana zao. Adevitra zany ary isotomanay ny feon'ny fieritreretan'ny olo-pirenena rehetra satria sanatriavina zany no mety hiteraka ataoko hoe savorovoro mialohany hiatriatsika ny fiam-potoana maro samihafa ikarakarana fifidianana eto Madagasikara. Ho tsara ny vahoaka malagasy ny filoha ankehitriny raha toka mbola afaka ilatsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity hoy ny teo anivony antoko kintany Madagasikara. Ny contrepartie zay fomba fahitana azy dia tsy afaka iservira ara-dalàna na amin'ny isanjato tsony zany izy satria présidenty Madagasikara zay fa manana filoha ihany koa izy ny filoha frantsay zay fantatsika zany ny hiérarchie zareo zany izy io zany tsy Madagasikara rery fa presque manerana ny continent africain zay zanahany la France presque na de c'est révolté mbola tsy afaka amin'ny système na de contexte amin'izao fotoana zao ka miverina eto Madagasikara sika mikasika ny code de nationalité io zay tsy tokony ho azo velavela fahatana satria izy ny resahana zay raha izy ny hoe olona tsotra ohatra nazara efa tsy mety satria efa misehatra aty amin'ny politika azany zao azonao ka enao nge nangataka ary efa feno taona anao nangataka ny lalàna zany dia tsisy tokony azo antokana an'io article 42 io. Maleo tena ny andininy faharoa amby efapolo amin'ny fehezan-dalàna momba ny zoam-pirenena malagasy ary miaritra avy hatrany amin'ny filoha Andry Rajoelina ho hatrany ireo mpanao politika tafaresaka tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Fa tsy matokony fahaiza-manao ny malagasy ny fitondram-panjakana ka nanafatra teknisianina sinoa molavolana iseho fanokafana sy famaranana ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana eto amintsika afaka herinandro vitsy. Tohina vokatra izany ireo andrarezan'ny kanto sy ny kolontsaina malagasy izay nanantena ny namoana ny fampisehoana sy ny fahaiza-manao ho hitan'izao tontolo izao saingy izao ny vahiny no omeny ny mpitondra tombon-dany onina saina. Nafara ny fitondram-panjakana malagasy manokana ary efa tonga eto Madagasikara ireo teknisiana sinoa izay voalaza fa anampy amin'ireo seho an-tsehatra fanokafana sy famaranana amin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy amin'ity taona ity. Ny antony niantsoina ny teknisiana expert sinoa dia fatatsika tsara ny fahaiza-manao sinoa amin'ny resaka cérémonie d'ouverture tady ny excellence ka ny sinoa anisany afaka mba manampy amin'izany. Nahatohina ny malagasy fa indrindra ireo manan-talenta sy nianatra manokana momba ny seho an-tsehatra manana ny maizy azy andrareziny kanto sy ny kolontsaina malagasy ity fanapa-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana ity izay namafisy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena androany. Tsy fahatokisana ny mpanantalenta malagasy izao fanapa-kevitra izao. Lalaon'ny nosy atao eto Madagasikara fotoana anehoana amin'ny maneran-tany ny maizy azy ny kolontsaina malagasy saingy ny vahiny indray no omena sehatra amin'izany. Tsy nahita malagasy mahasolo toerana ireto vahiny nafarana manokana ireto ve iandraikitra ho seho fanokafana sy famaranan'io hoy ny fanontaniana apetraky Aingo Ratsimbazafy iray amin'ireo mpanantalenta malagasy mpamorona soradia no sady mpandrindra an-tsehatra isan'ny manana ny maizy azy eo amin'izay fanehoana ny kolontsaina mamalagasy izay. Saka momba n'ity jeu des îles izay nangalana teknisiana sinoa ity tsy mahafiala antsika malagasy ve? Ny hoe rehefa manao zavatra eto Madagasikara tsika dia ny malagasy aloha fa tsy hoe ny sinoa aloha ny vazaha aloha fa ny malagasy aloha. Maro izahay artista mana-talenta eto Madagasikara fa maninona raha mba atao ny appel d'offre amin'ny zavatra tahaka an'ireny dia miara tonga eo daholo izay manana ny sosikevitra sy ny rehetrarehetra satria zavatra ho reharehan'ny firenena ilay ho atao dia tokony miara manatanteraka an'ilay izy izany ny rehetrarehetra fa tsy mba misy ve izay zavatra izay eto Madagasikara fa tsy maintsy hoe satria
tompo-pahefana sy eo amin'ny fitondrana ve dia tsy maintsy hoe tonga dia izay alatsakanareo avy any ambony ihany foana zany dia izay foana avy eo any zavatra mety mitranga nefa ny mba mahavitany iny madiniky mba maro nyiny manatalenty ary zahay any nahazo ny sitraka an'izany maro-boninahitra sy maro-pakasitrahana mahatanteraka an'izany tsy ivina malagasy ranoray naneo ny mahizy azy ny kolotsaina mahamalagasy nampiseho ny fahaiza-manao tamin'ny lalaon'ny nosy ny tanterana teto amintsika tao anatin'izay taona maro izay raha tsy ilaza afa-tsy ny tamin'ny taona 7 tsy nisy fanankianana na nitsanga menatra i Madagasikara nandritra ny fanokafana sy famaranana izany rehefa nomena sehatra sy natokisana nitranga tahaka izao izay toa maneho ny fanambaniana amin'ny endriny mivantana na ankolaka ny mpanantalenta malagasy aza ataoko trano a-trano ilay zavatra mitranga ohatran'ireny fa izay no mahavoantsika namako ihany na alako bika tsy tiako tare any itondrantsika an'ilay izy fa tsy hoe ranona sy ranona mahavita na tsy mitovy ara ny firehekevitra ara-politika ara-pinoana ara-pirazanana aza mifanilika ianareo ministera anankiroa hoe serasera sy ny kolotsaina tanora sy ny fanatanjahantena afaka miara-miasa daholo rehefa ministera eto Madagasikara raha ny fahafantarako azy indrindrindrindra ao anatin'io sehatra io satria rehefa nao seremonia izany any tsy hoe tonga dia natation natao eo ambon'io kianjan'ny mahamasina io mba omeo anay malagasy re ny tsena tahaka ireny mba hampisehonay fa mahay zay efa nandefa proposition ana cérémonie d'ouverture sy clôture zahay tany amin'ny MGS tany amin'ny Brao tany Mahamasina fa tsy fantatra zany le izy hoe aiza ho aiza zany le zay taratasina lefa zay tamin'izay fotoana zay aiza ho aiza izy amin'izao manentana antsika zany manentana antsika artista rehefa artista tsy hanavaka fotsiny na mpandihy na mpihira na mpitendry fa itsika artista eto Madagasikara andao hiara entana isika mahavita tsika fa tsy miandry ny sonoatsika vao havita zavatra alahoery tompoko lasy tompoko vavy isika artista namana andao tsika ifanometanana mahavita an'io tsika fa tsy voatery ny sonoa mahavita an'io malagasy ary mizaka ny zoam-pirenena malagasy ary mirehare amin'ny maha-malagasy tsy herinandro na volana vitsy no nahafantarana fa i Madagasikara no ampiatrano io lalaon'ny nosy fa efa aman-taonany afaka niomana sy nanomana ny rehetra koa nahoana ny tsonantsona niara-ny kondo ny faninana ny samy malagasy ka izay hita fa mendrika no mandray anjara sy ny andraikitra amin'ny fanokafana sy famaranana ny lalaon'ny nosy io no fanontaniana apetraka ireo mpiangaly ny zavakanto sy seho an-tsehatra malagasy fotoana toy ny ahoana indray no hitan'ny mpitondra hahafahan'ireo mpanantalenta maneho ny fahaizana sy ny kolotsaina mahamalagasy ho hitany izao tontolo izao izao hoe ny fanandratana ny mahamalagasy dradradradrain'ny mpitondra isan'andro io ary aiza ho aiza amin'izao ilay fanosehana ny mahamalagasy ambarany ministera ny serasera sy ny kolotsaina ho hiatrany ny fanontaniana mipetraka amin'ity fanapa-kevitra ity azo everina ve fa ny frantsay ampiatran'ny Jeux Olympiques 2024 dia ilavonjy amin'ny teratany vahiny amin'ny fanatanterana ny fanokafana izany ny eto Madagasikara raha ny safidy sy ny fomba fandraisan'ny mpitondra azy dia ho sanatrive ho tonga amin'ilay fitenenana hoe valalana ambo ka ny tompony aza tsy tia dia iny ihany koa no antsika misy hainty vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Wawa Production, si Telma, Manucho Antika, 10e édition du Festival Somaro, 20 ans du groupe Wawa à Oseille. 2 au 6 août à Nusibi, au stade municipal de Boutvenue, Panakanto Malagasy va une marque Kantika, Wawa, T-Nice, Daddy Love, Mami Kotsu, Mad Max, Seiz, Nashan, Olatad, D-Line, Bastalayon, Sanjamet, Parish, Zili, Tonsmaina et Yona Edge, Bigamji, Alera Mansom, Goulam, Rijad, César, Rootsman, Vayevshila, Nela Brown, DJ Sweetie, Liko Kininike, 10e édition du Festival Somaro, 20 ans du groupe Wawa, sponsor THB, sponsor officiel Telma. Fer 5, calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire.
dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Tavaverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao iso anatrany ianao tompoko lasy tompoko vavy tsy misaraka ny fahita lavitra kolo ary ampitiavana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany nampiantso ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo nanazava ny antony ny ampiatony izy ireo ny fampianarana efa fotoana maharitra ny teo anivon'ny CSS sampana Antananarivo androany samy nanana ny fijeriny momba izany ireo mpianatra ka nilaza ny roso amin'ny dingana izay mety tsy ho fanampiana tsy ny CSS sy amerenana amin'ny ny fampianarana eny anivon'ny université Antananarivo. Taorian'ny fitakiana ireo mpianatra ny amerenana amin'ny ny fampianarana eny anivon'ny université Antananarivo. Nampiantso ireo mpianatra ny teo anivon'ny CSS sampana Antananarivo androany manoloana ny fitokonana nataon'izy ireo sy ny fitohizan'ny université maty. Tsy mbola nivaly ny fitakiana nataon'ny CSS hatreto na nisy aza ny fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra raha ny fanazavana. Tsy tokony ho tombotrano miony ny mpianatra ary mba hisoroana ny mety ho fandikana vilana ny zava-mitranga mba hisoroana ihany koa ny mety ho filazana vaovao tsy marina etsero dia tsy maintsy nyroso tamin'izay ny CSS koa dia tsy misy afa-tsy ny filazana ny antony nanapahana fampianarana ny resaka atao na ny mesehatra ny mpianatra nitondra fanamariana sy nametraka fanontaniana ny CSS ary niezaka namaly ny fanontaniana miandry ampitoniana ny CSS ny amin'izay fahafahany fitondram-panjakana mamaly na dia teo aza aloha ny mety ho fampiresahana teo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny vola sy ny ministera piahy ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny talata lasa teo misy ny fiezahana mahaolana fa kosa tsy midiky zany hoe efa nivaly ny fitakina nataon'ny CSS hatreto. Ny zarazara noho izany ny hevitra ireo mpianatra manoloana ny fampiaton'ny CSS ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo nandritra ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta. Ho an'ny mpianatra manokana samy manana ny dingana ataony araka le resaka teo. Misy no miteny hoe andao tsika grève anampiny mpampianatra, misy koa no miteny hoe andao tsika hanantonana misy le sanambaratongany indrindra na ny fanjakana zany izay voaresahako teo. Amin'ny ankapobeny dia mpianatra mampianatra zay dia neutre satria na ny fanjakana dia ray aman-dren'ny mpianatra na ny CSS dia ray aman-dren'ny mpianatra dia dikan'izany tsy misy zany hoe omenatsina anatin'ny lisy fa fotsiny amin'ny mampianatra anay izay dia tsy maintsy mangataka ny toizan'ny fampianarana ny mpianatra amin'ny ankapobeny zany satria ny ho anay mpianatra mipetraka avy lavitra dia lany ny vatsy nefa tsy mianatra eo ihany koa ny fahasairanana izay raha mahita. Iroso amin'ny dingana izay tapaka ao anatin'ny marimaritra iraisana noho izany ireo mpianatra. Niverina nanao ny dinga mahakasika ny hotohin'ny fitakiana ihany koa ny CSS androany. Nisy koa ny sora-baventy nolanjain'izy ireo ny hariva teo izay mitaky ny anesorana ireo tompon'andraiki-panjakana tsy mahomby sy miny manapotika ny fanabeazana eto Madagasikara.
Mahakasika ny vaovao miely momba ny fiparitahan'ny lazadana baccalauréat mialohan'ny fotoana izay navoatonona ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra tena nambarany filohan'ny CSS sampana Antananarivo androany fa tsy marina ny vaovao izay ezahan'ny olona ao andapa aparitahana amin'izao fotoana ka mametraka ny raharaha eo ampelantanan'ny tompon'andraikitra momba ny cybercriminalité izy ireo. Fanoazintsika ny fampalam-baovao dia mirongatra etseroa ny fanodinana ireo arena voajanahary eto amintsika isany amin'izany ny fanodinana sokatra any Atsimon'Nosy sy ny fandropahana an'ireo sarobidy na ny azavola any Maroantsetra antony raharaha io ny fahantrana lalina amin'ireo faritra ka mahasarotra ny ady atao indrindra amin'ny kolikoly izay atrehan'ny Madagasikara sy ny fahasahin'ny malagasy tsy fahasahin'ny malagasy mijoro amin'ny fitoroana manoloana izany. Rogina Manjakaniaina. Miisa 4 ireo sokatra nahodina nandritra ny taona 2024 hatramin'ny 2024 eto tany amin'ny faritra atsimo Madagasikara raha nambarany fikambanana tsy miankina trafika. Mirongatra ihany koa ny fanapahana amin'ny tsy tokony ho izy ireo ala azo vola na ny palisandra any Maroantsetra izay ahina ho ripaka fakarotona izany amin'izao fotoana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny tsirairay. Fahantrana lalina no mahatonga izany eto amin'ny tsika ka mihamirongatra izany ankehitriny ary tsy misafidy toerana intsony. Maro ny olana atrehina amin'izao fotoana isany amin'ny ireny ny ady amin'ny fanodinana sokatra antsokosoko sy ny fandripahana ny ala ataon'ny olona. Tsy mahafantatra ny tombamidiny ireo arena nanantsika isika ka adidikambanana ny fitandrona azy ireny. Tilarana voalohany ty dia ny resaka momba ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra ny tontolo iainana no resana. Ao anatin'izany ohatra ny kolikoly amin'ny fanapahana tsaradrariny sy tsaradalana ny ala any Maroantsetra za ahitana ny resaka palisandre dia ao koa ny momba ny resaka sokatra izay ao anatin'ireo biby azaina nefa ny tokony ao anatin'le mbola ho arovantsika. Akoatran'izay moa dia misy ny article maromaro izay mikasika ny raharaha mafana momba ny kolikoly amin'ny sehatry ny tontolo iainana isan'izany ny affaire l'entrecoutemanga izay député ny Madagasikara voaroa anatin'ny resaka fanodinana tsara-dalàna zany ny azo sarobidy izay mbola tsy fantatra ankehitriny ny tohan'le raharaha ary ilaina fantatra kanefa satria tsy hoe manana tsy hoe député izy manana immunité parlementaire izy dia tokony hafa noho ny hafa ny fitondrana ny raharaha momba azy. Isan'ny mbola manano sarotra ny ady amin'ny kolikoly izay atrehan'ny Madagasikara araka izany ny tsy fahasahin'ny malagasy mijoro amin'ny fitoroana, ny fijoroana vavolombelona, mitaky anantaotra samihafa fa indrindra ny porofo mivaingana raha teo ny fitoroana trangana kolikoly ka very anjavona ny matetika. Antony mampirongatra ny kolikoly mandraka ankehitriny miainga amin'ny fanentanana ny tsirairay sy ireo tompon'andraikitra araka izany ny fikolokoloana ny tontolo manodidina sy ny fiarovana io karazam-biby arovana io sy ireo ala ina ho lany tamingana. Koa samy tompon'andraikitra amin'ny fiarovana azy ireny noho izy fananana iombonana ary zava-dehibe ny fitandrona izany. Fanadihadiana aloha dia hita hoe mbola mitohy ny fampiasana tsy ara-dalàna ireo azo vola ary na ny débat teo ary dia manamarina hoe mbola izay no zavatra mitranga fa ny asanay moa dia mamoaka ny vaovao tsy milaza ny tsara na milaza ny ratsy fa milaza izay vaovao hita ary izay ny vaovao hita tany Maroantsetra. Matoa mbola misy zany ny ataontsika hoe fampiasana tsy ara-dalàna dia mbola tsy ampy le fepetranipetraka zany ka mitodika amin'izay tompon'andraikitra sy izay ministera tokony hanapa-kevitra sy anao ny asa eny an-kianja fa ny asan'ny mpanao gazety dia mamoaka vaovao. Tsy aivina nivadika ao amin'ny anarana malina ny gazety boky Trandraka Baimalina izay noentin'ny Transparency International sy ny malina tao anatin'ny roa taona ka izao nivoaka izao ny laharana voalohany ary tsy andoavam-bola. Misy eo amin'ny endrika maro ny fanararotana mamofady mianjady amin'ny ankizy indrindra ny ankizy vavy amin'ny tambazotra tserasera raha ny nambarany teo anivon'ny Ecopat France eto Madagasikara izay fikambanana tsy miankina miady amin'ny fanararotana mamofady mianjady amin'ny ankizy isan'ny fidiran'ny olona iray amin'ny fifandraisana lalandalina kokoa amin'ny ankizy iray ny fanaovana horonan-tsary mamofady mivantana ny fandefasana sy fangatahana sary na horonan-tsary mamofady. Daniela Minorso.
endrika maro no isehoa ny fanararotana mamofady mianjady amin'ny ankizy manodidina ny 7 hatramin'ny 17 taona amin'ny tambazotra tserasera indrindra ny tambazotra tserasera Facebook eto Madagasikara raha nambarany tompona andraikitra eo anivony ekipaty France eto Madagasikara izay fikambanana miady amin'ny fanararotana mamofady mianjady amin'ny ankizy miditra en contact amin'ny resaka amin'ny ankizy ny olon-dehibe anankiray ao anaty tambazotra tserasera ohatra dia mametraka fifampitokisana zany hoe mandangolango manampitamby sy ny sisa dia rehefa lasa akaiky ny fon'ny ankizy amin'izay izy ireo ny tanjon'izy ireo manko dia hanao fanararotana mamofady amin'ireo ankizy ireo dia rehefa mifampatoky dia eo amin'izay manomboka ny hoe za mba meo sarinao hoe dia mifampizarasara sary eo dia tonga hatrany amin'ny hoe mifampizara mety ho sary mety ho rona tsara mety ho rona peo mamofady dia rehefa mahazo an'iny amin'izay dia eo amin'izay no mitarika an'le hoe raha vao tsy mbola manohy mandefa an'ireto zavatra efa hifanaovantsika reto ianao dia aparitako ato amin'izay reto lasa hoe mivadika anatina fandrahonana indray zany le izy avy eo dia ny tena isehoany zany dia hoe mety hoe amin'le mampiasa webcam dia miseho mety hoe miseho mivantana eo mihitsy manao vidéo na manao fihetsika mamofady dia ny mety isehoany ihany koa mety rehefa tsy tafavoaka ao anatin'izay hodidina fanararotana mamofady izay le ankizy dia mety tonga hatrany amina hoe andao raha manao rona tsara mamofady mihitsy alefa mivantana io indray mivantana zany fa tsy redivision fa retransmission ho fisorohana ireo trangana fanararotana mamofady isan-karazany ireo manana didy ary tompona andraikitra amin'ny tenany avokoa ny tsirairay miainga amin'ny iray aman-dreny ary ireo ankizy mila foana zany ny ankizy aray maso arahamaso zany amintsika ray aman-dreny hoe manaramaso an'le ankizy amin'ny fampiasana ny telefônina io marina rehefa hoe anisan'ny hoe mba afaka BPC ny ankizy dia zamena telefônina fa mila rahanao maso foana amin'ny fampiasana ny telefônina io koatran'izay ihany koa zany eo amin'le hoe firesahana ray aman-dreny zanaka iny zany tena anisan'ny lakile anankiray ihany koa mba ahafahana mahafantatra ny etaetan'ny ankizy aiza ho aiza ny etaetan'ny ankizy mba tsy sanatria boriborik ao ny anatin'le hoe amty amin'le fijerena ohatra hoe zavatra hafa zany mba ahafahana mahazo ny besoinao dia mba tsara ihany aloha zany hoe mba miresaka amin'ny ankizy ny ray aman-dreny ao an-tokantrano dia tsara foana ihany zany manao fanentanana matetika zany amin'ny hoe ampiasao amin'ny tena tokony ampiasana anazy amin'ny fianarana amin'ny amin'ny tena hoe ivelaranao le internet fa tsy sanatrian'izany any amin'ny hoe tsy manana atao dia mampiseho ny atao hoe misy olona manangolango any anaty internet ihany dia eo ihany koa no tenenana foana ny ankizy hoe tsy tokony mampiseho ny anaranao ny coordonnées-nao zany any anatin'ny internet ianao na hoe zao no momba nasy ny sisa ny malagasy samy malagasy andra ny fantatra no manao ireny fanararotana mamofady amin'ny tambazotra tserasera ireny eto Madagasikara raha ny fanadidina nataon'ireo tompona andraikitra efa misy io fanararotana mamofady amin'ny tambazotra tserasera io eto amintsika araka ny fanadiadiany iny dia hita fa manomboka mahazovany eto amintsika ny fanararotana mamofady indrindra ho any anatin'ny tambazotra tserasera malohana izany dia eto indrindra Daniela Minarso hitondra ny fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika izay miarabanao Daniela metraka ny fanontaniana voalohany avy hatrany dia manahoana ny mahakasika ny zava-misy ankehitriny indrindra ho any tanan-dehibe eto amintsika miarabanao Hilary dia miaraba antsika ihany koa ny tokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao manomboka amin'ny rongatra tokoa izay fanararotana mamofady mianjady amin'ny ankizy 7 hatramin'ny 17 taona izay eto Madagasikara no ny firoboroboany ankizy miditra amin'izay tambazotra tserasera izay raha ny fanadidina nataony ekipaty France eto Madagasikara izay fikambanana tsy miankina miady amin'ny herisetra mianjady amin'ireo ankizy tamin'ireo ankizy miisa 9,9 tamin'ny tanan-dehibe miisa 9 eto Madagasikara araka nitatsika amin'ny sary dia mitazona laharana voalohany amin'izany ao Nosy-be no izy masarika mpizahatany be indrindra manaraka azy ao Imajanga no izay fisarihana mpizahatany izay hatrany ny ao Toamasina no izy dia ahitana seranatsambo lehibe ifanezivezen'ny mpizahatany ny ao Antananarivo no fitobaky ny teknôlôjia vaovao ny ao Toliara sy Tolagnaro no izay fisarihana mpizahatany izay hatrany manano kosa indray ny mikasika ny fisehoana izay fanararotana mamofady izay
raha ny vokatry ny fanadihadiana trany ilaria dia maro tokoa ny fiseho an'izay fanararotana mamofady amin'ny tambazotra tserasera izay eto amintsika fa raha ny araky ny hitantsika amin'ny sary dia saika anaray afatra miafina na amin'ny alalan'ny horonan-tsary mamofady izany na amin'ny alalan'ny sary mamofady ny akamaroany ireo ankizy naray izany 200 kosa tamin'ireo naray izany no nanaiky nandefa izay sary sy video mamofady izay. Nisy ihany koa ireo naray fandrahonana fanalam-baraka no ny fandefasana izany. Manahoana na hoe inona kosa ny fepetra no raisin'ireo ankizy niaran'izay fanararotana mamofady izay araka ny fanadihadiana natao. Raha ny hita amin'ny sary hatrany dia ny bloqué na mafa sy nanovany mombamomba izay avokoa ireo ankizy niaran'izay fanararotana mamofady izay teto amintsika rehefa haingo valo isan-jato kosa no nanaiky iaran'izany. Ankoatra izay maro ireo ny tantara tamin'ny namany sy ny olona akaiky azy ireo tranga niatra tamin'ireo saingy tsy nisy kosa no nitorika izany tamin'ny mpitandro filaminana. Amin'ny ankapobeny vehivavy tokoa no iaran'izay fanararotana mamofady izay eto amin'ny tsika amin'ny tambazotra tserasera no tsy fisian'ny fifandraisana akaiky amin'ny ao an-trano sy ny manodidina ka ao anaty tambazotra tserasera izy ireo no manararoatra miresaka amin'ireo olo tsy fantatra. Isorina ianao Dalia Laminarso nitondra izay famelaberarana izay fa toy ny vaovao avy hatrany dia nandray ny andraikiny ny ben'ny tanàna ny Mangok taorian'ny fanateran'ny vaditany ny didina voakan'ny filankevim-panjakana didy izay efa navoaka tamin'ny 2 martsa 2024 saingy tsy nampiarina namita ny adidiny ity vaditany ity omaly ka nipiasan'ny commune Tratratao no nomena azy raha tsy tonga kosa ny ben'ny tanàna teo aloha. Lakila Oposaingy Kolo Antsiranana. Namita ny adidiny huissier de la justice maître Rakotoary Velony Marcellus amin'ny fagnomezana didy navoaka ny filankevim-panjakana manambara fa Andriamatoa Nourdine no ben'ny tanàna ara-dalàna ny commune Mangoko. Araka ny didy voalaza zany Mera Christophe foagnany azy fa Mera Nourdine voalazany didy ao no lasa mera. Hagnameo didy sady mampafantatra azy io ampiasan'ny commune agaby anareo hitana eto anatasomtegna. Tsy misy olona ambony lalàna hoy Andriamatoa Nourdine ben'ny tanàna vavoan'ny commune Ambanivohitra Mangoko ary manahirana ny fisiany mizana tsindrianila zay ataony tompon'andraikitry ara-panjakana aty an-toerana ka tsy nahafany nandre toerana amin'ny maha ben'ny tanàna azy hatrizay no tsindriany mazava fa efa mahafantatra tsara ny fisiany ty didy ty ny tompon'andraikitry ara-panjakana rehetra misy aty an-toerana. Boakany grosse ndesina chef district ha grosse izy sa tsy grosse wa zany grosse volagny chef district navy raha nambesanao hampiarany didy olo jiaby ambanin'ny lalàna fa tsisy agnabon'ny lalàna zaho izy mbola andeha Ambilobe fa tamin'ny fitokanana Ambilobe voe maro nandeha tany izy vory tao ireo mpitondra jiaby igny haraka volagna anany toiza fo fa eo fo tsika fankariny aia koa olo fa tsy lanika izay nampanjakatsika amin'ny commune-tsika ty tsy fa nohony zaho tsy tia raha mikorontana mila mpilamina dia nambesana fony rariny ndraiky fa tampitry ny fotoana nambesa dia izy ny nataony any i didy mpitsarana boka amin'ny conseil d'état ty no nametraka zaho ben'ny tanàna ny commune Mangoko ka dia ambarako eto fa manomboko miasa zaho iniany ary tsangana ny bureau exécutif farany zay malaky mitodika aminareo fitondram-panjakana maefa ny asany robatin'ilay olo sotenavinareo agnatin'ny commune Mangoko avereninareo milaona fa za mera Nourdine kosa meran'ny commune Mangoko dia iezaka mbala hametraka agnampody commune Mangoko amin'ny mahapiloty azy izy eto fa namba mieko zay 6 mois avieko eto defa misy raha mipetraka eo itokanana tompolasy tompovava jeky azay le raha nampalaza zay 6 mois fo zay fa misy raha itokanana eto. Araka ny loran'nim-baovao azo ny maraina teo dia mbola miziriziry tsy anaika ity didy ty ny ben'ny tanàna teo aloha zay voafidy tamin'ny anarany Mapara ity ka mipetraka arak'izay ny fanontaniana iza marina no ben'ny tanàna ara-dalàna ao Mangoko mba tsy tenenany mpanara-baovao hoe tandalàna Satsy Madagasikara na koa tany lavitra andriana sara efa minisa vao ampiarina ny lalàna.
Ny Croix Rouge Madagascar no isan'ny nisahana betsaka ny fanaovana vaksiny teny amin'ny tontolo ambanivohitra nandritra ny valanaretina Covid-19 raha ny fanazavana. Nanao ny vaksiny Covid-19 ihany koa izy ireo sy ny vaksiny hafa izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa Aroaina. Fanadiadiny ny Elakana Efson. Nisy fampiny fanentanana sy ny fahadisoana ireo filazana mahakasika ny vaksiny no mahatonga ireo olona amin'ny tontolo ambanivohitra tsy voasarika hanao vaksiny raha ny fanazavana. Ary ireny faritra ireny no isan'ny fiantena nosahan'ny Croix Rouge Madagascar izay nanampy betsaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka raha ny fanazavana. Ny fanaovana vaksiny Covid-19 sy ny vaksiny hafa ihany koa izay tafiditra tao anatin'ny tetikasa Aroaina. Faritra rehetra izay ambany ny tahan'ny fanaovana vaksiny raha se basé amin'ny rapport au niveau national tsika ny ville ambony ny resaka tahany vaksiny fa indrindra tany amin'ny faritra ambanivohitra tsisy mahafantatra ny resaka vaksiny ary fantatritsika fa ny lainga sy ny rumeur somary nandeha be tany izany ny anisan'ny nanomezan'ny Croix Rouge Malagasy tanana ny ministera fahasalamana nandeha ohatra ny hoe tany amin'ny district amin'ny Vohipe no farafangana 9 ny district ny sahan'ny Croix Rouge tao anatin'ity tetikasa Aroaina ity ary ny tena anisan'ny vokatra lehibe dia ny fandraisan'ny chef traditionnel andraikitra izay jouer rôle-na mialatsiny amin'ny teny baiko jouer rôle-na influenceur tany anatin'ny communauté rehetrarehetra tany ary nafahana tena nahatratra ireo izay tena farak'izay lavitra. Efa tafiditra ao anatin'ny vaksiny de routine ny vaksiny Covid-19 amin'izao raha ny fanazavana. Mitoeraka izany sy ny fanaovana izany. Maro ny lesoka izay hita tamin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 ary nisy ny fitadiavana vahaolana amin'ny fanatsarana ny fiatrehana ny mety ifisy ny valanaretina indray. Anisan'ny atrikasan-droany koa nampahafantarana ny rapport mondial sur les désastres izay mifanaraka tao anatiny izay miompana bebe koa amin'ny resaka hoe nanahoana ny atrehan'ny firenena sasatsasany ny resaka Covid dia ny grande ligne tao anatin'ilay izy araka ny resaka teo aloha teo hoe ny resaka confiance sy ny équité ary ny action locale satria izay ny tena point anankitelo na afana nanao préparation sy ny gérer ny crise na Covid izany na zay crise ateraky ny Covid aorinan'izay dia izay koa ny antony nisy n'ity atrikasy ity na afahana nafantarana ohatrany surtout resaka fampizarana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonanty koa inona ny zavatra afaka capitalisena raha izay ny ilazana anazy afahantsika manao mise à l'échelle any amin'ny toeran-kafa sy atrehantsika ny pandémie manaraka raha misy tsy maniry isy pandémie manaraka moa izany fa amin'ny situation nandritra ny atrikasa izay no tanterahina nandritra ny 2 andro no nampahafantarana ireo mpiara-miombonanto ka niaraka nanantanteraka ny projet Aroaina izay fanaovana vaksiny Covid-19 sy vaksiny maro hafa ihany koa. Mpanolontsaina ao anivon'ny commune sy ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra teo aloha no manao taratasy osoka amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna sy makavola amin'ny olona raha ny fanazavana isoroana ny olana noho izany nisy ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ireo olona manao fitsiriana eny fotony. Misy ny olona misy loko fa mahavita mamoaka taratasy fahazahoan-dalana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary makavola eny amin'ny olona ihany koa. Maro ny tranga izay hita ary nanaovana fanambarana hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune. Ho fisorohana izany misy ny fampahafantarana ireo tompon'andraikitra izay manao fidinana ifotony. Menina ny ponina ary niteraka fitarainana marobe teny anivon'ny fiarahamonina teny ny resaka mahakasika ny fanorenana tsy ara-dalàna. Fanorenana tsy ara-dalàna satria misy ireo olona milaza fa afaka mikarakara torataratasy mitaky vola manolona eny amin'ny fiarahamonina eny misy mpiasa taloha mitaky volany manolona amin'ny alalan'ireny le hoe fitsirihana construction illicite zany na ny fanorenana tsy ara-dalàna ireny dia misy koa tsy afenina zany fa avy amin'ny alalan'ny fitarainan'ny mponina misy mpanolontsaina ny tanàna mihitsy azy manao an'izany ka ialana amin'izany dia ho asehoanareo ampahabe maso eo zany ireo tompon'andraikitra
izay na vita fianianana hidina anao hidina ifotony anao fitsiriana ary ekeniny ato amin'ny fiadidinan'ny tanàna zany. Akoatra izany napetraka eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa ny cellule de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption miasa ary miezaka mamaly ny fitarainana ireo mpona eto Antananarivo renivohitra ary manantanteraka ihany koa ny fanampy napetraka ny ben'ny tanàna isan'izany ny fanamorana ny fampidirana rano fisotro madio sy ny fanamorana ny fampidirana jiro. Raha mikasika an'le teboka voalohany zany ny fanamorana ny fampidirana rano dia efa rahantsika mahalala fa efa tamin'ny taona 2024 sy 2025 zany io efa nakatoavy ny tao anivon'ny filan-kevitra ary efa nisy ny didim-pitondrana zany izay maramaritra an'izay. Fantatritsika moa zany fa anisan'ny le voalazako teo fanambony be ny tanàna amin'ny fanamorana ny fampidirana rano satria ny rano dia sofototra amin'ny maha-olona zany ny rano. Faharoa mahakasika ny le teboka nisan'ny fanambony tenenin'ny be ny tanàna koa dia ny fanamorana ny fampidirana jiro izay vao ny laniny ny filan-kevitra amin'ny alalan'ny délibération lanin'ireo mpanolontsaina zany tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana antanterahana ny 17 20 ary 20 jolay lasa teo. Voaran'ny ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra avokoa ny fitarainana voaray eo anivony ny commune raha ny fanazavana. Misy ny adingana izay arahana amin'ny fangatahana fahazahoan-dalana ary entanina ny rehetra mba anaraka ny lalàna ary misy ny tompon'andraikitra amin'izany. Sahirany ireo tantsaha amin'ny commune Sanivotry Manandona district n'Antsirabe faharoa no ny fiakaran'ny vidin'ny masomboly eo amin'ny lafiny famokarana ovy. Tsy misy ihany koa ny fijerevana manokana ny fanampiana azy ireo amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny ara-teknika pambolina ka miteraka fahatiantoka ho azy ireo amin'ny famokarana ovy raha ny fanadihadiana natao. Andrinirina Randria Miarso, Kolo Antsirabe. Anisan'ireo faritra mamokatra ovy betsaka indrindra eto Madagasikara raha oharina amin'ireo faritra hafa faritra Vakinankaratra. Anisan'izany eto amin'ny commune ambanivohitra Sanivotry Manandona tao anatin'ny district n'Antsirabe faharoa izay maro be ireo tantsano mpisehatra eo amin'izay lafiny fambolena ovy izay. Maro karazany ny ovy fa ny ovy bandakama sy ny ovy menamaso no tena be mpamboly indrindra aty amin'ity faritra ity. Amin'izao fotoana izao dia sahirana ireo tantsano ny fahalafosan'ny masomboly ka miteraka fantiantoka eo amin'izy ireo izany ary vitsy ihany koa ny mpamokatra zanak'ovy raha ny fanazavana. Eo zany no jerena hoe misy olana mihitsy le fambolena ovy raha ho an'ny tantsaha. Ny antony iray voalohany mahatonga an'izay zany dia eo amin'ny fahalafosan'ny zanak'ovy satria lafo le zanak'ovy zany eo amin'ny fotoam-pambolena zany hoe vitsina zany ireo mpamokatra zanak'ovy amin'izay fotoana izay. Dia misy fotoana aty aoriana rehefa miakatra amin'izay ilay vidim-bokatra ary ray miaraka miakatra daholo dia lasa midina be ny vidin'ilay izy. Dia eo ny olana miseho amin'ny tantsaha hoe tsy mifandanja amin'ilay masomboly sy ny maso-karena ampiasaina mizesika zany ny vidin'ilay izy dia lasa miteraka fahatiato. Ny vidin'ny masomboly zao raha oharina ho an'ny aty zany amina resaka hoe taty reny zany ohatra ny varotana anazy dia manodididina ny atao hoe 5,000 ariary eo hatramin'ny 2,000 ariary any ny iray katinina amin'izay. Dia nefa rehefa tonga amin'izay ny fivarotana an'ilay ovy dia raha amin'izao fotoana izao zao atao hoe 200,000 amin'ilay fotoana hividianan'ilay zanak'ovy iny dia afaka 3 volana ka raha miakatra be ilay izy dia any amin'ny 900 any ny kilaon'ilay zanak'ovy. Dia izay zany lasa hoe tsy mifanaraka amin'ilay maso-karena natao amin'ilay izy. Raha manodidina ny arivo any zany ny kilaon'ilay ovy dia efa hita hoe zany ahazona tompony. Vitsivitsina zany ireo manondrana lavitra zany hoe mivoaka amin'ny faritra mitondra Fianaratsoa mitondra Morondava iny zany hoe mahalafolafo fa le alainy mpanjifa toerana dia hita hoe mora tokoa. Tsy misy mifanohanana tao amin'ireo tantsaha ety ambanivohitra ho hiatrana izy ireo indrindra fa eo amin'ny fampandrosoana eo amin'izay sehatry ny fambolena izay kanefa dia anisan'ireo manana toe-tany tsara kalitao ahafahana mamokatra ovy betsaka ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Ny kalitao amin'ny tany rehetra hoe tany manga sahala amin'izao zany dia tena hita hoe mety tiany ovy tsara mihitsy ny tany manga dia ny tany fasika moromorony iny moron-drano iny zany mety amin'ny ovy. Ilaina mihitsy zany ny fampandrosoana ohatra hoe resaka hoe fanohanana eo amin'ny resaka fambolena satria tsy mahita fidiram-bola mihitsy zany ny olona aty fa resaka hoe rehefa fambolena sy fiompiana no atao. Ny antony tsy hoe mampivoatra sy hoe lasa tsy dia mahavelona ny tantsaha ety le resaka fambolena
dia tsy misy ny fanaraha-maso ataony resaka hoe teknisiana amin'ny resaka fambolena aloha ray. Eo koa tsy misy ny famatsiana ara-bola natao hoe misy ara misy ohatra hoe mindram-bola no tena kamaroan'le olona amin'le anaovana le fambolena nefa tsy voatatany tsara le zavatra dia lasa any amin'tsisy. Dia izay no angatahana raha ohatra hoe misy zany ny afaka miara-miasa ohatra hoe mamatsy masom-boly ohatr'izay dia manentana ny tantsaha sy mitarika na fimpeny io na fambolena dia izay no ilain'ny tantsaha aty angambany. Araka izany dia fantatra fa tojo fahasarana tanteraka ireo tantsaha ato anatin'ny commune Sanivotry distrikana Antsirabe faharoa faritra Vakinankaratra eo amin'izay lafin'ny fambolena ovy izay anisany tena mampalaza ity faritra ity. Amin'ny maresaka avy any ivelany tsy mahay avokoa ny ankamaroan'ireo tanàna ny Algérie, Grèce, Italie, Portugal amin'izao fotoana noho ny fiakaran'ny maripana izay efa mihoatra ny 12 degré. Tany Sicile faritra iray ao Italia izao olona manodidina ny 3 no fantatra fa namono ainy vokatra izay famaizan'ny tanàna izay. Fanampananjavana eo isariny France 24. Lasibatra ny hafa avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo firenena ao Areopatsimo vokatry ny fiakaran'ny maripana ho ambony ny 12 degré Celsius. Ho an'ny Sicile, faritra iray ao Italia manokana, saika nahitana tendrona hafa avokoa ireo trano fonenan'ireo mponina tao an-toerana ka tsy maintsy nataon'ny mpamonjy voina ny loha laharana ny famonoana ny afo. Any Portugal indray, ala manekitarany maro no fantatra fa ravan'ny afo tanteraka ka tsy maintsy namindrana toerana ireo zokiolona. Efa nisy ny ezaka nataon'ny mpamonjy voina any an-toerana amin'izao fotoana, saingy manano sarotra izany no ny amafin'ny tso-drivotra. Ankilany, norarana ihany koa ny fidiran'ireo mpizahatany sy mpitsidika ny Massif d'Esterel ao Frantsa noho izay fatahorana nisy ny firehetana teraky ny fiakaran'ny maripana izay. Any Algérie, manomboka voafetsy kelikely ny afo amin'izao fotoana taorian'ny firehetana izay nafatesana olona ampolony maro nanomboka ny fiandohan'ny herinandro teo. Tezandray tompoko lasy tompoko vavy no masakazona roso tamin'ity alina ity ankasitrahana feno nanarano izany hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao mandra-piona tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivava. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulcha wanodeu, ni fampalalambavao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.